hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ity fandalinana ny soratra masina eto amin'ny Hope Radio ity. Tonga eto amin'ny lesona fahenina isika ankehitriny, izay tsy miala trany ao aminatin'ilay loha hevitra hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Efa hitantsika fa mba hananana izany fifandraisana mitombo amin'Andriamanitra izany dia ilaintsika ny mandalina sy mandinika ny Baiboly. Ny Baiboly no feon'Andriamanitra miteny amintsika. Ary mba ampitombo hatrany izany fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany dia ilaintsika ihany koa ny miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Ny naminareo, mpanomponareo, Dr Jean-Jacques no manolotra indray ity lesona ity aminareo izay mitondra ny lohateny hoe mpitolona am-bavaka. Milohan'ny androsoantsika amin'izany lesona izany dia manasa antsika rehetra mba hiaraka hanondrika lohantsika fa hiara hivavaka isika. Rirainay masina tsara indrazana an-danitro, midera mankalaza ny anaranao zahay satria nomenao tombonandro, mbola velona trapamonjena tratrizao n'io izao. Misaotra anao hatrany no ireo fikarakaranao anay, na dia tsy mendrika izany fahasoavanao izany azy izahay. Mitondra ny tsy famendrehanay rehetra eto aminao izahay anio. Mamela ny elokay tamin'ny nataonay, tamin'ny teneninay, tamin'ny zavatra izay ninonay, tamin'ny zavatra izay nijerenay. Ataovy mahatsapa fiadanam-po noho ny famelan-keloka avy aminao izay Tompo. Raha hianatra ny teninao io tary izay dia mangataka ny fanatrehana fananao masina mba ho ataponay, andraisanay sy ampiaranay izany teninao izany. Da io manomboka na ty namako izay mpiara-mianatra amiko ety ty. Fa tonona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Desmond Thomas Dos dia teraka tamin'ny 1970 tao Virginia, États-Unis. Nobiazina tao amin'ny fianakaviana kristiana adventiste izy ary hatramin'ny fahazazany dia efa nisy zavatra tsy niala tao am-pony ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra, indrindra ny didy hoe aza mamoan'olona. Rehefa mipoaka ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1970 dia maro ny tanora no natsoina ny ady. I Desmond koa dia nanaiky hiditra tao amin'ny tafika fa tamin'ny fomba hafa no nataony. Tsy nety nitondra basy izy satria tsy mety aminy hamoan'olona, fa hoy izy hoe te hanampy fa tsy hamono. Noho izany dia lasa mpitsabo tao anatin'ny ady izy. Tsy mora ny fiainany tao amin'ny tafika. Maro tamin'ireo mpiara-miasa taminy no naneso azy, niantso azy hoe coward, kanosa. Nisy aza niezaka nampiala azy tamin'ny tafika. Indraindray izy nokapohana, indraindray no heverina hoe tamavesatra. Fa tsy kivy izy, nivavaka hatrany izy, nifikitra tamin'Andriamanitra izy. Ary tamin'ny taona 1970 nandritra ny ady tao Okinawa, tao Japana, dia nisy toerana iray antsoina hoe Hakusao Ridge. Avoana avo izy io, misy vatolampy izay sarotra hidirana, ary feno fahavalo japoney tao anatiny tao. Niakatra tao ary ny tafika Amerikanina. Kanefa rehefa niakatra tao izy io dia fanehitra tamin'ny tifitra mahery vaika, nipoaka ny grenady, ny anjera ny olona, be dia be ny naratra, teo koa ny maty. Farany dia voatery niembotra ny tafika Amerikanina. Rehefa nidina izy ireo, dia nisy miaramila maro tavela tao ambony tao, naratra mafy, tsy hafanetsika. Raha vela eo ireo dia ho faty ho vonoa ny fahavalo avokoa. Tsy nisy sany verina nefa. Fa i Desmond Dos kosa nandray andraikitra. Niverina tany atapiny avoana izy irery, tao anatin'ny aizina, teo akaiky ny fahavalo. Isaky ny mahita miaramila maratra anankiray izy, dia mitondra azy makany amin'ny sisiny avoana ary dia mametraka azy amin'ny tady, ary dia mampidina azy tsikelikely. Isaky manao izany izy dia mivavaka mangina hoe, Tompo, ampio aho avonjy iray hafa indray.
rehefa tafidina olona ray izy de mety nieritreritra angamba hoe ampy zay fa tsy nijanona izy niverina indray nahita ray hafa de napidina azy de niverina indray ary de nitoizana trano mivavaka ampio atompo ary de nandrisy ny ora maro ny laniny tao anatin'izay alina zay anatin'ny loza olona tramo 70 no voavonjiny tao anatin'io fotoana io. Ny zavatra magaga de hoe tsy navy hoe navonjy olona fotsiny izy fa ny fomba nafahana nanao an'izany tsy voatifitra izy, tsy tratra ny grenady izy, tsy voasambotra izy na de teo afovoan'ny ady aza. Maro no laza fa afakagany zany. Fa i Desmondosy kosa de tsy nihevitra ny tenany hoe mahery. Hoy izy tateo aoriana hoe tsy izao no nanao an'izany, Andriamanitra nanampy ahy. No ny herim-pony dia nomena médaille d'honneur maro-boninahitra ambony amin'ny tafika Amerikanina izy. Fa ho an'ny Desmondosy izy tsy izany ny zava-dehibe indrindra ho amin'ny fiainany. Ny zava-dehibe de ny olona voavonjy, ny vavaka izay nitarika azy isaky ny dingana. Ny tantaran'ny Desmondosy de mampianatra antsika zavatra lalina fa hoe tsy mila vavaka lava ianao, tsy mila teny sarotra ianao, fa vavaka tsotra avy amin'ny fo. Tompo, ampio aho. Izay de afaka manova zavatra tsy azo ovaina. Olona ray, olona roa, olona telo, olona tramo 70 mahery no voavonjy tamin'io alina io. Tsy ny heriny manokana zany, tsy ny fahaiza manao tsotra zay nananany zany fa ny hery ny vavaka. Io vavaka tsotra io, tompo, ampio mba havonjy olona hafa indray. Io no natonga fahagagana maro ny tranga betsaka tamin'io fotoana io. Raha ny marina ny vavaka de tsy teny be, tsy fomba fotsiny, fa fifandraisana velona amin'Andriamanitra zay afaka manova zavatra tsy azo ovaina. Ary zany no hitantsika amin'ireo olona lehibe amin'ny soratra masina de Daniel, Enoka ary Mosesy. Araka ny mazatra antsika de zarentsika telo no lesitsika anio. Fizarana voalohany de hoe Daniel, lay nahatoky, mifototra amin'ny lesona alahady sy alatsinainy. Fizarana faharoa, Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra, mifototra amin'ny lesona talata. Fizarana fahatelo, Mosesy, mpitarika tian'Andriamanitra, mifototra amin'ny lesona larobia sy lakamisy. Zay ary ny ela fa iroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany sika. Fizarana voalohany Daniel nahatoky. Ny vavaka ao amin'ny Daniel dia misy eo amin'ny fomba lalina sy manandanja amin'ny toko faharoa sy toko fahaenina. Ao amin'ny Daniel toko faharoa dia nisy tranga maika sy mampidi-doza ny tranga. Nanana nofina pahory azy ny mpanjaka Nebokadnezara nefa tsy tsarony zany, ary tsy nisy navita nanambara nanandika an'izany nofo izany. Tezitra ny mpanjaka ka nanapa-kevitra hamono ny orikendry rehetrarehetra, ary nisan'izany i Daniela sy ny namany. Tao anatin'izany loza zany no nivavahan'i Daniela sy ny namany nangataka ny famindrapo tamin'Andriamanitra ny lanitra, ary Andriamanitra namaly tamin'ny alalan'ny fahitana tamin'ny alina ka nanambara ny nofy sy ny dikany. Ity vavaka ity dia vavaka tena manokana sy mifandraika amin'ny toe-javatra, tsy vokatry ny hoe fahazarana fotsiny fa avy amin'ny filana lalina sy finoana. Naneho faniriana iona amin'Andriamanitra velona Daniel, lay tsy voafehin'ny olombelona, ary nanatona azy tamin'mpanetrentena izy, tsy nihevitra fa hoe azo valiny ho azy fa nitady famindrampo. Ny vavaka dia mampiakatra amin'ny fisainan'ny olona ao any amin'Andriamanitra, ary ny avalin'Andriamanitra kosa dia midina mankany amin'ny olombelona, maneho fa tsy avy amin'ny famendrehan'ny olona le valiny, fa avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany. Rehefa mamaly vavaka Andriamanitra dia nisaotra sy nidera azy i Daniel. Niaiky fa ny fahendrena sy ny hery dia avy amin'Andriamanitra rery ihany, ary nanambara fa Andriamanitra no mifeny tantara, manova ny fotoana, manongana mpanjaka ary manangana fanjakana mandrakizay. Ao amin'ny Daniel toko fahenina kosa indray, ny vavaka dia tsy vokatry ny toe-javatra maika, fa apahany amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Na dia fantatry Daniel aza fa misy lalàna mandrara ny mivavaka amin'Andriamanitra ary mety hitaraka amin'ny fahafatesany zany, dia mbola nanohy ny vavaka ihany Daniel. Niditra tao amin'ny efitranony ambony izy, ny vavaka manokana, lavitry ny tabataba sy ny fanelingelenana, ka naneho fa ny vavaka marina dia fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy fisehoana amin'ny olona. Ny vavaka tsy tapaka intelo isan'andro izy, maraina, atoandro, hariva.
maneho fa ny vavaka dia tokony ho apahany amin'ny fomba fiainana tsy miankina fihetseham-po fa ny fifehezantena sy fahazarana. Nandoalika izy naneho fanetretena sy fanekena ny mahalehibe an'Andriamanitra sy ny mahavoafetra azy, ary nitodika tany Jerosalema ny fizotry ny fivavahany ny masiny izay maneho fanantenana sy finoana fa na dia ao anatin'ny fahababoana azy izy dia mbola misy ho avy sy fanantenana ao an'Andriamanitra. Noho izany ny feon'am-bavaka Daniela dia mampiseho fa ny vavaka dia sady valy ny toe-javatra sarotra no fomba fiaina tsy miova, sady fionana amin'Andriamanitra velona no fanehoana fanetretena sy fankasitrahana, ary sady mifototra amin'ny finoana ankehitriny no mitodika amin'ny fanantenana ho avy. Rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny fiainantsika dia mazana isika no miantso namana akaiky anankiray mba iresahana sy izarana ny entamavesatra am-pontsika. Dia toy izany koa rehefa manana vaovao mahafaly isika dia mitady olona izarana an'izany. Izany toe-javatra izany dia manambara fa mila fifandraisana isika, mila olona ianoantsika. Ary ny tena zava-dehibe dia izao hoe afaka manao izany amin'Andriamanitra isika ry mpiara-mianatra malala isan'andro isan'andro. Araka ny voalaza hoe ny vavaka dia fanokanana fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza tiany indrindra. Tsy resaka lavitra na fombafomba fotsiny izany fa fifandraisana akaiky, tena izy fifandraisana velona. Saingy mihoatra noho izany aza ny vavaka, tsy mitazona antsika hoe ifandray amin'Andriamanitra fotsiny izany fa manambara koa ny tontolo amin'ny tontolo tsy hita maso hoe aniza isika. Rehefa mandoalika amin'ny vavaka isika ny maraina dia toy ny fanambarana mazava eny ohatrehan'ny herin'ny maizina izany fa nifidy an'Andriamanitra isika amin'io andro io, toy ny miaramila anankiray izay manao fanambarana hoe any tompo aho, ary tsy havela irery isika amin'izay fotoana izay satria Andriamanitra dia mandefa anjely hiaro sy hanampy antsika ka mahatonga antsika ho voaro eny ohatrehan'ny fahavalo araka ny ambaran'ny Salamo 1:10. Ny fihetsiky ny varitana amin'ny vavaka dia tsy hoe zava-poana akory satria maneho ny toetry ny fo ao anatintsika izany. Ny fandolena ohatra dia mariky ny fanetretena sy ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra. Rehefa mandoalika amin'ny vavaka isika dia tsy hoe manova toerana fotsiny fa manambara amin'ny fontsika sy amin'ny lanitra hoe ianao ny tompo ary izao eo ambany fahefanao. Marina fa afaka mivavaka isika na mipetraka na mandry na mandeha ary eken'Andriamanitra izany. Saingy ny fandolehana dia manampy antsika ahatsapa bebe kokoa ny fanoloran-tenantsika sy ny fanajantsika azy. Izany no nahitantsika ny Daniela. Tsy vavaka teny fotsiny nataony fa nisy fihetsika sy fahazarana mazava. Nandoalika izy, nivavaka intelo isan'andro. Ary na dia teo aza ny fandrahoana ao faty dia tsy niova izany. Ny vavaka nataony dia naneho ny fifandraisany lalina tamin'Andriamanitra ary ny fihetsiny dia naneho ny finoany. Ao amin'ny Baiboly dia misy fomba maro amin'ny vavaka. Misy ny mivavaka mitsangana toy ny nataon'i Josafata ohatra. Misy ny mipetraka toy ny nataon'i Davida ary misy ny miankohaka tanteraka toy ny nataon'i Jesosy tao Getsemane. Midika izany fa tsy voafetra amin'ny fihetsika anankiray ny vavaka fa ny zava-dehibe dia ny fo ao anatiny. Ny fihetsiky ny vatana dia fitaovana fotsiny hanampy antsika anio izay ao anatintsika: fanajana, fitiavana, fanetretena ary fanoloran-tena. Na izany aza, misy fanontaniana manan-danja izay tokony hapetraka hoe ahoana ny fihetsika ao rehefa mivavaka? Ary inona no lazain'izany momba fifandraisanao amin'Andriamanitra? Tsy voatery hiondrika na mandoalika foana isika, fa raha afaka manao izany nefa tsy manao dia taddio mety tsy hana fahafahana anakaiky bebe koa an'Andriamanitra fomba lalina kokoa isika. Indraindray ny fiovana kely amin'ny fihetsika dia mety hiteraka fiovana lehibe eo amin'ny fanandramana ara-panahy. Farany ihany ny Baiboly dia manasa antsika hivavaka tsy mitsahatra. Midika izany fa tsy voafetra amin'ny fotoana iray na amin'ny toerana iray ny vavaka. Afaka mivavaka isika rehefa mandeha, rehefa miasa, rehefa mijoro, rehefa miala sasatra. Ny vavaka dia ilaina ho lasa fomba fiainana toy ny fofinaina. Rehefa miaina amin'izany fomba izany isika dia mitohy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ny fiainantsika manontolo dia lasa fiainam-bavaka. Noho izany anio ary na iza misy ianao na inona fihetsika raisinao dia atdio amin'Andriamanitra ny sainao ary miresaha aminy toy ny amin'ny sakaiza tiany indrindra. Ary raha te atsapa lalindala koa ny fanatrehana ianao dia mety ny manomboka amin'ny fihetsika tsotra anankiray mandoalika ary manokatra ny fonao ho an'Andriamanitra. Izay indray fizarana voalohany ny lesintsika tamin'ity anio ity. Hiditra amin'ny fizarana faharoa ary izany tsika amin'izao indray.
Enoka niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Rehefa mamaka ny Genesis toko 5:20 ka hatramin'ny 5:20 sika dia zavatra vitsivitsy ihany no lazaina momba ny Enoka. Tsy misy antsipriany maro momba ny asany, na ny toerana nalehany, na ny zavatra vitany, fa misy teny ray miverimberina izay manazava ny fiainany manontolo dia hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka. Ary izany dia nandritra ny 300 taona. Tsy hoe indray mandeha, tsy hoe indraindray, fa fiainana ray manontolo no voafaritra tamin'izany. Tsy lazaina hoe nanan-karena izy, na hoe nahery, na hoe nanao fahagagana lehibe, fa ny tena maizy azy dia izao hoe olona niaina akaiky tamin'Andriamanitra izy. Ary tamin'ny farany dia tsy nandalo fahafatesina izy fa nalain'Andriamanitra. Ny hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra dia tsy teny poetika fotsiny izany ry mpiara-mianatra malala. Midika zavatra tena azo tsapahi-tanana izany. Eritreretony olona roa mandeha miaraka amin'ny lalana anankiray, mifampiresaka izy ireo, mifampizara zavatra, mifampiaino ary tsy misaraka. Dia toy izany ny fiainany Enoka tamin'Andriamanitra. Tsy vavaka voafetra amin'ny fotoana anankiray izany fa fifandraisana mitohy mandritra ny androm-piainany. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly dia niteraka zazalahy Enoka rehefa 520 taona. Fa taorianan'izay dia nisy fiovana lehibe teo amin'ny fiainany. Nirositra amin'ny fanandramana lalindala kokoa izy, nanantona akaiky kokoa an'Andriamanitra, ary natsapa bebe kokoa ny andraikiny amin'ny zanak'Andriamanitra azy. Izay dia mampiseho fa indraindray eo amin'ny fiainantsika dia misy fotoana anankiray izay mampiakatra antsika midingana vaovao amin'ny finoana. Tsy mijanona amin'ny toerana iray ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa mila mitombo. Eto izany nety ny any Enoka dia taorianany niterahany nazahoany an'ilay zanany dia Metusela izany. Dia hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy nandritra ny 300 taona. Ambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo fa solon-tenan'i Kristy Enoka tahaka ny Jaona ilay mpianatra malala. Niara-nandeha tamin'Andriamanitra izy ary voalaza fa nentin'Andriamanitra ka tsy hita intsony. Araka ny voalazan'ny mpanompo vavan'ny tompo amin'ny Christ triomphant, pejy 320, Enoka dia solon-tenan'i Kristy tamin'ny androny, tahaka ny Jaona mpianatra malala an' Jesosy. Nitory ny fiavian'i Kristy fandroana izy, nilaza fa ho avy ny tompo miaraka amin'ny olona masina hanatanteraka fitsarana. Midika izany fa tsy nijanona ho amin'ny fiainany manokana ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsy hoe niaina mangina fotsiny izy fa nitory, nampitandrina ary nanambara ny fahamarinana ihany koa. Ny fiainany sy ny fitondrana azy any an-danitra dia lasa mpilofo velona ho an'ny olona tamin'izany fotoana izany fa marina lalan'Andriamanitra. Ary ny tena lalina dia izao hoe ilay Andriamanitra izay niaraka tamin'ny Enoka dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay vavahady ankehitriny ihany. Ilay fahazavany izao tontolo izao hatramin'izay ka mandraka ankehitriny. Midika izany fa tsy nisy olona very fanazavana tamin'izany fotoana izany, efa nisy mpampianatra, efa nisy ny filazantsara. Ny andron'ny Enoka dia andro feno faratsiana sy fahalotoana, ny aratsy ny fiarahamonina, ny ela ny fahotana, na izany aza nefa tsy nivadika izy. Tsy navelany hanova azy ny tontolo nandidina azy, fa ny fanohitra amin'izany aza no nitranga. Izy no nanova ny tontolo tamin'ny alalan'ny fahazavana tao anatiny. Ilaina hoe dia milaza ihany koa ao amin'io boky izay efa nivakitsika teo fa na dia tao anatin'ny asa sy ny andraikitra maro azy Enoka, dia tsy nitsahatra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Arakaraka ny nabetsaka ny asany no nampitombo mivavaka nataony. Indraindray izy niala tamin'ny olona, nakany amin'ny toerana mangina mba hifandray lalina amin'Andriamanitra, ary avy eo miverina indray hanampy ny hafa. Ary ny vokatra izany dia inona? Nitovy tamin'Andriamanitra tsikelikely ny toetrany, nahita taratra ny lanitra ny olona teo amin'ny endriny. Ary zavatra ndraiky tena mampiavaka ny Enoka dia izao hoe miresaka tamin'Andriamanitra izy. Tsy hoe nanao vavaka lavaka sy sarotra, fa nifampiresaka taminy toy ny amin'ny sakaiza-tiana indrindra. Azo nylazaina tamin'Andriamanitra ny fahoriany, ny olany, ny adina hatrehany. Ary izany koa ny tokony ho fiainan'ny kristianina rehetra. Hoy madamo eto hoe tsy mila miakatra any an-danitra isika mba hitady an'i Kristy, satria eo akaikintsika izy, afaka miresaka aminy isika naiza naiza misy antsika, eny an-dalana, eny an-tsena, eo amin'ny asa, ao anaty fahoriana, afaka miresaka amin'i Jesosy tsika tahaka ny resahany Enoka tamin'Andriamanitra. Ny fiainan'ny Enoka dia tsy natao tantara fotsiny fa natao ohatra ho antsika. Raha afaka niara-nandeha tamin'Andriamanitra ary
enoka tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny tolofery faratsiana dia nahoantsika no tsy afaka manao izany keo ankehitriny? Tsy miantso antsika ho lasa mitokana amin'izao tontolo izao Andriamanitra fa miantso antsika miaina eto an-tany nefa miara-mandeha aminy. Afaka miasa isika, afaka mifandray amin'ny olona, afaka miaina fiainana andavanandro miaraka amin'izany rehetrarehetra izany dia mitohy nefa ny vavaka. Afaka mivavaka tsika na iza na iza, tsy misy toerana izay tsy ahitan'Andriamanitra antsika ary tsy misy toerana izay tsy andrenesany antsika. Na izany aza, misy zavatra manan-danja koa amin'ny vavakam-bava. Rehefa mivavakam-bava isika, na amin'ny feo malefaka aza dia manampy antsika hifantoka ary mampatsiahy antsika izany fa tena misy Andriamanitra miaino antsika ary tena misy zavatra lazaina aminy. Ny fiainana enoka dia mampianatra antsika fa ny vavaka dia tsy fombafomba fa fiainana, tsy teny fotsiny fa fifandraisana, tsy zavatra atao indraindray fa fomba fiaina mitohy. Ny fanontaniana ao antsika dia izao hoe rehefa mandeha amin'ny fiainanao isan'andro ary ianao, miara-mandeha amin'Andriamanitra ve ianao? Ary raha nanao izany ianao ka nandritra ny telonjato taona, inona ny manakana anao tsy manomboka androany? Izay indray no mitondra antsika amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao lesona izao. Mosesy mpitarika tia an'Andriamanitra. Raha enoka dia nampiseho fiainana ray manontolo niaraka tamin'Andriamanitra, i Mosesy kosa dia manome antsika fijery lalindala koa momba ny fifandraisana mivantana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly dia maro ny tantara milaza ny fifampiresahana teo amin'ny Mosesy sy Andriamanitra, ka afaka mahita mazava isika hoe ahoana no niainany an'izany fifandraisana izany. Rehefa manaraka ny dia Mosesy isika amin'ireo fiakarana sy fidinana teo amin'ny fiainany dia hita mazava ary mpiara-mianatra malala fa ny tsy amparatelo ny fahombiazany amin'ny mampitarika azy dia tsy zavatra hafa fa fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Eksodosy 13:1-20 dia mahita fampiresahana lalina teo amin'ny Mosesy sy Andriamanitra isika. Tsy vavaka lavitra na teny fotsiny izany fa resaka mivantana toy ny olona akaiky miresaka amin'ny namany. Eritrereto kely anie izany, olona ray miresaka amin'Andriamanitra, miaino ny feony dia mahazo valiny mazava eo ny eo. Zavatra tsy fahita firy izany. Ary na dia teo azy izany fahafahana izany dia mbola natahotra ny Israelita ny hiaino mivantana an'Andriamanitra ka dia nangataka amin'ny Mosesy izy ireo mba hoe mpanelanelana hivavaka ho azy ireo. Mosesy kosa dia efa voahomana tamin'izany. Nanomboka tamin'ilay fahitana ilay roa memony rehetra teo tendrombohitra, ary hatramin'izay dia lasa fiainany any miresaka mivantana amin'Andriamanitra, mitady ny fitarihan-dalana avy amin'Andriamanitra, mitady ny fanampiana avy amin'Andriamanitra, mivavaka ho an'ny olona. Ary dia saika teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana ny fiainan'i Mosesy. Ny zavatra tena nampiavaka amin'ny Mosesy dia ny fony izay feno fitiavana ny hafa ihany koa. Tsy mivavaka ho an'ny tenany fotsiny izy, fa mivavaka indrindrindra ho an'ny hafa. Tadiditsika tsara fa ndre mandeha rehefa nanota i Arona tamin'ny raha resaka ao amin'ny lahy kely volamena dia tezitra mafy Andriamanitra ary mety ho ringana izy. Fa Mosesy kosa dia nitsangana teo anelanelany nitalao tamin'Andriamanitra mba hamindrana fo an'i Arona. Dia toy izany koa tamin'ny Miriama izay anabavany. Na dia nanao ratsy taminy aza i Miriama, naneho fialonana tsy fanajana, dia tsy navelana Mosesy ho voasazy fotsiny amin'izao izy fa nivavaka aingana ho azy. Andriamanitra ositrano izy izy. Izany dia mampiseho lalina fa hoe ny tena vavaka dia avy amin'ny fitiavana sy ny famelan-keloka. Afaka navelana Mosesy teo i Miriama handray ilay sazy, fa tsy izany no nataony. Ary toy izany koa nataon'Andriamanitra amintsika. Mamela heloka, mamindra fo izy, ary miantso antsika hanao izany amin'ny hafa. Tsy ho an'ny olona ray na roa ny vavaka nataon'i Mosesy, fa ho an'ny firenena ray manontolo ihany koa. Rehefa nona ny olona dia nivavaka izy. Rehefa nangetaeta ireo vahoaka ireo dia nivavaka izy. Rehefa kivy ireo vahoaka ireo dia nivavaka izy. Ary indrindra rehefa nanota ny vahoaka tamin'ilay resaka ao amin'ny lahy kely volamena dia nisy zavatra izay vavaka fanelanelana goavana izay nataony Mosesy. Na dia teo aza fahatezeran'Andriamanitra. Hoy izy tamin'ny teny mahery hoe raha tsy mamela ny heloka ny mpanomponao ianao dia fa faona ny bokinao ny anarako. Izany dia fitiavana lalina fa ny loratena tanteraka. Volazan'ny Ellen White ao amin'ny boky io ihany koa hoe Christ triomphant io
9 ny pejy misy azy fa rehefa niteny Andriamanitra hoe andrigana ny Israelita dia afaka nanaiky Mosesy ka nahazo tombony ho azy fa tsy izany nataony. Tsy afaka namela vahoaka very izy, nivavaka sy ny talao izy mba voavonjy izy ireo. Rehefa nilaza tamin'i Mosesy ny tompo hoe nitavako no hiaraka aminao, dia mety hieritreritra isika fa ho afa-po ty lelan'Andriamanitra mahery ty, saingy tsy izany no nataony, mbola nangataka ihany izy. Hoy izy hoe masiny ianao, aseho ara voninahitra ao. Voateny mafy ve Mosesy noho izay fiheveran'izay? Tsia. Nalain'Andriamanitra io lehilahy mahery io ary dia napetrany teo tsy efa-tsy ny vatolampy ary taona nanehoany ny voninahiny. Tsy hoe niteny tamin'ny avinavina izany fa faniriana lalina afantatra bebe koa an'Andriamanitra. Ary efa niveriny Mosesy dia namirapiratra ny tavany satria naninona miresaka tamin'Andriamanitra izy. Na dia lehibe aza Mosesy dia tsy nirere izy. Fantany fa Andriamanitra no heriny. Tsy nitaky voninahitra ho azy izy fa nampatsiahatra ny olona fa Andriamanitra no nandresy ho azy ireo. Ilaina eto dia manambara mazava fa tsy ny olona miavinavina no mahery eo mason'Andriamanitra fa ny olona manetry tena sy mahatoky. Arakaraky ny anatonantsika an'i Kristy no atsapahantsika bebe koa ny fahalemena ao anatintsika ary ahita mazava kokoa ny fahalebiazan'Andriamanitra isika. Ny fiainan'i Mosesy dia mampianatra antsika zavatra maro momba ny vavaka. Voalohany indrindra, mila manana fahalalana lalina ny toetra n'Andriamanitra isika. Andriamanitra izay feno famindrapo, faharetana ary fahasoavana. Faharoa, mila maharitra ny vavaka isika, na dia eo aza ny fahasaranana sy ny ady. Fahatelo, mila mampatsiahy ny tenin'Andriamanitra sy ny fampanantenana isika rehefa mivavaka. Faefatra, mila manaiky ny valin'ny vavaka isika, eny na ho tsia. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy midika akory hoe azo izay rehetra tadavintsika foana isika, fa midika kosa hoe mila matoky azy isika. Fampitomboana ny fatokina an'Andriamanitra izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Rehefa mijery ny fiainan'i Mosesy ianao, iza ny olona izay mila ny vavaka ao ankehitriny? Ary inona no manakana anao tsy hivavaka? Satria mety misy olona any miandry ny fivavaka ao, miandry anao anelanelana mba hivavaka ho andreny olona ireny. Toy ny andrasan'ny Israelita ny vavaka Mosesy. Ny famarana dia tiako ny amitana fo izay nianarantsika teto androany ara. I Daniel dia lehilahy izay nifandray tamin'Andriamanitra akaiky. Rehefa tonga ny loza, rehefa nisy didy amono azy, tsy niantso olona izy, tsy nikoropaka fa nivavaka. Niara-nivavaka tamin'ny namana izy, nangataka famindram-po, ary Andriamanitra namaly. Ary rehefa namaly Andriamanitra dia tsy nirere Daniel fa nisaotra satria fantany fa avy amin'Andriamanitra ny fahendrena. Rehefa tonga indray ny loza, rehefa voarara ny mivavaka, inona ny nataony? Nivavaka ihany izy ny 3 isan'andro nandoalika. Na dia mety ho faty aza, izany no tena vavaka. Tsy miakina amin'ny toe-javatra fa amin'ny fifandraisana mitohy tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy teny be, tsy fomba fotsiny, fa fanokana fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaiza-tiny indrindra. Tadio fa io namana io dia ny mpanjaka ny lanitra. Noho izany, mila fatokisana, mila fanajana izany mpanjaka ny lanitra izany. Rehefa mandoalika ianao, dia milaza amin'Andriamanitra hoe ianao no lehibe, ianao ny tompo, ary izao mila anao. Ianao kandray dia tsy nanao fahagagana maro, fa zavatra ireny voalaza momba azy hoe niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Midika izany fa niara-nianaka tamin'Andriamanitra izy, niaina niaraka tamin'Andriamanitra izy isan'andro, amin'ny asa, amin'ny fiainany. Toy ny olona mandeha miaraka amin'ny namany, miresaka, mizara, izay ilay vavaka. Mosesy ihany koa dia tsy nivavaka ao an-tenany ihany fa mivavaka ho an'ny hafa. Rehefa nanota ny vahoaka dia izy no nanelanelana. Rehefa nisy narary dia izy nivavaka. Rehefa teo ry nanao ratsy taminy dia nivavaka ho an'izy ireny izy. Ary izany nivavaka tena izy, vavaka avy amin'ny fitiavana. Indray mandeha dia nisy lehilahy antitra anankiray rehefa nanontaniana hoe inona ny zavatra lehibe indrindra izay nianaranao? Dia hoy izy hoe ny zavatra mampalahelo ahy indrindra dia ireo fotoana rehetra izay tsy nafahako ny vavaka. Tsy ny fahotany no lazainy, fa ny fotoana izay tsy nisy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ankehitriny
eritrereto hoe firy ireo fotoana nafahanao ny vavaka nefa tsy nataonao. Firy ireo fagagana zay neto nitranga raha ohatra ka nivavaka ianao. Aza miandry fotoana fa manomboka izao miresaha amin'Andriamanitra, mivavaha amin'ny fo. Ataovy ny fifandraisana amin'Andriamanitra tsy tapaka. Tadio fa ny olona mivavaka dia tsy very fotoana fa mamorona ny mandrakizay eo anoloany. Ho fampiarana dia ity misy torohevitra zay tiako ho ampiarintsika mandritra ity herinandro ity. Ary rehefa tonga fotoana amin'ny sabata manaraka dia mba ho zaraintsika hoe nanahoana fanandramantsika an'izany torohevitra izany. Zao ary ny torohevitra zay omentsika. Ny etsika voalohany zay ampiresenantsika dia zao: ny vavaka mahazatra toy ny fisaorana amin'ny fotoana fisakafoanana dia atahorana ho lasa fanao mekanika fotsiny izy io, lasa mahazatra fotsiny. Ary indraindray dia adinontsika aza hoe efa nivavaka ve tsika? Sa ahoana? Tonga dia efa mihinam-bary. Fa izao amin'ny herinandro ity manova fanamba amin'ny tenanao manokana, manova fanamby amin'ny tenanao manokana, anao vavaka miavaka amin'ny fotoana fisakafoanana hitadiavana ny fitahian'Andriamanitra. Azonao atao koa ny mamaky vavaka avy amin'ny salamo ho toy ny vavaka mahazatra amin'ny fisakafoanana. Etsika faharoa zay aprisihana ho ataontsika ihany koa dia zao: amin'ny resaka vavaka fisaorana, rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao dia fadio ny tena ankapobeny loatra. Lazao mazava tsara ny antony isaoranao azy. Ohatra, isaka ny fomaraina ianao dia misaora an'Andriamanitra satria velona ianao, satria natsangan'Andriamanitra tamin'ny fahafatesana ara-panahy ianao. Isaka ny hariva alohan'ny atory dia misaora azy noho ny zavatra tsara zay noraisinao natria ny tontolo andro iny sy ny ainanao. Etsika fahatelo zay ampiresena ho ataontsika dia zao hoe manova vavaka feno fanantenana. Saintsainy ny fiaraban'ireo kristianina voalohany hoe maranatà. Avy ny tompontsika. Rehefa mivavaka ianao, ataovy fahazarana mieritreritra ny fiavian'i Jesosy Kristy fanotrony, ary angatao ny tompo mba ho avy, tsy ho ela eny amin'ny raha ho lanitra. Ny antsika faefatra zay ampiresentsika dia zao hoe toerana mangingina sy manokana. Manokana efitranona, toerana manokana ao tranonao zay ahafahanao mivavaka. Alamino io toerana io mba hanome fahatoniana sy anampy anao amin'ny fisaintsainana. Ny etsika fahatelo ampiresenantsika amin'ny herinandro ity koa dia zao hoe fotoana fanatretena. Ataovy fahazarana ny mandoalika rehefa mivavaka. Saintsainy ny tsy fisiany fiainana ara-panahy aminao raha tsy misy an'Andriamanitra. Angatao izy mba amenao anao ny fanahiny sy anome anao fiainana vaovao. Dia izay indray raha ny lesontsika tamin'ity anio ity, ny famerenana izany, ho fanandramana mamo antsika anie ty lesona anio ity. Andrisika antsika ho tia mivavaka, koa dia mametraka ny mandra-piresaka amintsika indray amin'ny fotoana manaraka. Mialohan'ny amarana izao fotoana izao dia hiara-mivavaka antsika. Manasanao anotrika ny lohanao. Hiara-mivavaka isika. Irarainao izay ny an-danitra. Misaotra anao ny teninao izay maneho ny fitiavam-bavaka mafana tao amin'ny Daniel sy Enôka ary Mosesy. Temba toy izany koa izay Jesosy. Meo anay ny finiavana sy ny safidy mba hanatanteraka izany, ary ny fananao masina ny hanamafy izany fitiavam-bavaka izany ho toy ny rivo-piainana ho anay isan'andro anandro. Tompo, taio an-trano koa ty namako izay manaraka noho ny ty. Taio manokana ihany koa, Tompo, ireo izay ao anatin'ny aretim-be ankehitriny, hitanao izy io. Manasitrana azy ianao Jesosy. Fa tononona mivavaka ny anaran'i Jesosy. Amen.
hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.